des temps la ouais quand il a valé tiawa Sau des temps la ouais quand il a valé tiawa Natila na tsy tiana nge Andriamatoa filoha raha nandritra n'izay roa taona izay anisany nanamarika ny fitondranao ny firenena ny resaka grevy sy ny karazany izay nitranga teto ohatra ny ty anontany eto somary hitsitsikely mivantana hoe ohatra ny rano filazan'ny olona sy ny zava-misy ohatra ny lany andro mamono afo fotsiny fitondram-panjakana fa tsy dia hita loatra hoe inona ny tena atao mahakasika an'ireny tokony hisy izany ny fisorohana an'ireny grevy sy fitokonana matetitetika ireny ka le izy ange ny voalohany teniko aloha dia hoy za hoe tsy tamin'izao ihany ange nisy zany hoe grevy fitokonany efa nisy foana zany fa izay manahirana dia hoe raha manao grevy ny mpiasa syndikaly ny amin'ny endrika maro samihafa tsy mampanino zany ao anatin'ny zono zany ao anatin'ny endrika hitakiny zavatra zany ary raha natsikaritra nareo ozy nareo hoe mety mitombo ve dia ozy aho hoe mety maro-pandrefesan'ny fahalalahana koa nge zany malalaka loatra ny olona dia tehiteny maneho ny heviny fa ny any teniko amin'ny olona foana dia zao oka ao mitombotsoam-pirenena no anaovana fitakina za tsy afeniko anareo fa tsy haiko mona mbola ho anontanianareo ahy zany na tsy fa dia efa teneniko satria miresaka grevy isika miresaka ny ery Madagasikara sika ohatra trapaisairana ny mahery Madagasikara be dehibe ny resaka hoe zao ny antony zao ny antony zao ny antony fa ny tena antony lehibe indrindra dia ny fanaovana grevy ary liza nge tsy hoe tao anatin'le kompania fotsiny ny atraika fa amin'ny firenena ray manontolo ary le grevy zany raha ohatra nyreny dia zao ohatra ny olona mandrora mitsilany dia zao zao dia nitondra iza le izy nanafaka le kompania ve nanafaka ny vahoaka ve nanafaka ny fitoram-panjakana ve ka eo zany le izy hoe ny fahalalahana mena ny rehetra na misehatra inona na misehatra inona azo atao fa misy fetrany le izy ka ny olona rehetra ny tokony atsiaro an'izay oka mba tsy ho anaovana kilalao politika fotsiny le izy fa mba hitondrana ho amin'ny tena tombotsoa amin'ny firenena efa niresaka an'le fitokonana rehefa miteny fitokonana mazana mantsy dia ny mpiasam-panjakana no mitokana fa eo amin'izay resaka mpiasam-panjakana izay tamin'ny voalohan'ny taona teo ianao ny kabary niakatra fito faingo 500 ny karaha mampiasam-panjakana raha ny fanadihadiana izay fantatra enimpolo isanjato ny vola miditra ny fitondram-panjakana no karaha mampiasam-panjakana avokoa ohatra ty antany mampametra-panontaniana ihany le izy Andriamatoa filoha efapolo isanjato monja ve zany no an'ny vahoaka roapolo tapitrisa fa ireo mpiasam-panjakana miisa 5,000 sy 1 etso no mandany an'le vola enimpolo isanjato ampidirin'ny fitondrana tsara be mihitsy zany fanontaniana apetraka ao zany rehefa misaotranao mihitsy satria tena niainy tsara le kabary ianareo zany marina mihitsy zany fa amin'izao fotoana zao zany ny enimpolo isanjato ny vola miditra anatiny zany hoe avy amin'ny etra sy avy amin'ny ladoany dia lany amin'le karaha mampiasam-panjakana le hoe solde et pension nilazana azy eo an-daniny koa nefany dia mbola misy vola amin'ilay hoe fanodonana ny asam-panjakana mbola misy apahan'iny koa nge amin'le efapolo isanjato lazainao zany mbola ampiasaina ho an'ny mpiasam-panjakana ao amin'ilay ataoko hoe fahatelo ampiasam-bola dia misy an'ireo le atsotsika hoe investissement na fanaovana fototra fototra zany ny apahany amin'iny koa mety mbola ho an'ny mpiasam-panjakana satria mety manao trano mety mividy fiara mety hizatra maro samihafa ka ny zava-dehibe zany dia zao mampametraka fanontaniana le izy hoe dia ahoana tokotrony zany no ampandrosoana ny firenena aiza le malagasy 20 tapitrisa mahery raha araka ny tenina hoe 150 000 10,000 sy 1 etsy na mahery kely no mandany an'izany angamban'le izy tsika tsy ady amin'ny mpiasam-panjakana akory ahy eto fa ny apetrako dia ozy aho hoe zany
dia milaza fa misy fanampy ngeza be tokony ataontsika, tokony ampitomboana zany ny vola miditra eto amin'ny firenena. Ary izy moa tokony ampitomboana vola miditra eto amin'ny firenena, anisan'ny tokony ampiditra zany nge mpiasa mpanjakana. Marina fa sehatra tsy miakina no anisan'ny mampiditra ao anatin'ilay izy fa mpiasa mpanjakana no anisan'ny tokony ampiditra amin'izany. Zany mahatonga atsika mijery hoe le tanyreo etra misy amin'izao fotoana izao ange mbola ambaniny atsika raha ny tany amin'ny ankapobeny no jerena raha oharina amin'ny tany afrikanina ohatra, tokony ampitomboana zany izy. Rehefa mitombo iny dia hitombo le efapolo isan-jato teneninao teo mba azahoantsika manao fotodrafitrasa fototra tena mpandrosoana ny ara-tsosialy, tena mpandrosoana ny ara-toekarena. Zay no natonga hatramin'izay, tsy hoe za zao fa hatramin'ny fitotram-panjakana rehetra tany aloha. Zay mahatonga le hoe ny fanaovantsika fotodrafitrasa dia miakina vola avy any ivelany, satria lanitsika amin'ilay fanodinana asa-panjakana karaha mampiasa mpanjakana ary apahany kely sisa no mba hampiasaintsika amin'ilay antsika hoe investissement zany. Nefa teny ilainy iny hampandrosoana ny firenena ka tena fampieritrretana be mihitsy no nataonao zay. Za moa no nitarika an'ilay izy fa hoy za hoe misy ady hevitra ngeza be mihitsy zany tokony apetraka manodidina an'izay. Resaka hetra mihitsy ianao Andriamatofilo teo marina fa tsy nisy ny hetra vaovao fa ny mpandrara malagasy na vahiny dia mikaikaiky amin'izao fotoana izao ny amin'ny vesatry ny hetra ohatra hoe ny droit d'accise amin'ny fanafarana fiara, eo ihany koa ny karama farany ambany dia nisy ny naverina ny nasiana tatao-ketra. Inona ny azonao ambara mikasika an'izay? Eny reny nge lazaika atsika fa angamba tsy dia tena hoe any amin'ilay tany etra angamba no fahalalako azy no tena hoe nampimenimenina ny mpandrara, satria raha ampita izy amin'ny zavatra misy na hita afrikana manerana zao tontolo zao dia mbola azo lazaina fa amin'ny ankapobeny ambanin'ny tany etra eto Madagasikara. Zany tsy dikevitra zany fa le nampimenimenina azy dia hoe eo amin'ilay andeha ataoko hoe le contrôle fiscal ny ilazana azy, le fitsirihana nga mahakasika an'izay etra aloha zay, any no misy olana amin'ilay hoe ny efa mandoha ihany no mbola enjehana be dia be ny efa ezaka atao amin'izany zavatra zany. Za tsy manao hoe efa vita le izy fa io koa moa ny vitsy mikitra ny rery fa io moa le ataoko hoe misy adihevitra atao anatin'io misy fametrahana rafitra lehibe tokony atao ao anatin'io misy ihany koa ny mifanarakaraka amin'ny tsy tokony izy any ambadika any amin'io zavatra io zany rehetrarehetra zany zavatra tena tokony ahitsy daholo. Fa za nefa ny te ilaza araka le teniko teo hoe mila ampitomboana ny vola miditra amin'ny fitotram-panjakana na iza eran'izao tontolo zao dia anisan'ny fampidiram-bola lehibe anankiroa aloha dia ny etra sy ny ladoany. Efa ohatrany hoe miaino n'ilay fanazavana ny etra zany ao anatin'ny tontolon'ny toekarena fa te anontany ahy zany teti-bolam-panjakana no tsy mpidirana avy hatrany hoe raha maka ohatra kely ao anatin'ny teti-bolam-panjakana dia hita fa ambany kokoa ny tany arikarena faobe raha mihoatra amin'ny vidim-piainana, ny fiakaran'ny vidim-piainana zany. Dia ho an'ny vahoaka malagasy ny tiany ho fantatra dia ny hoe ohatrana ahoana ny mety ho paikady ny fitondram-panjakana entina hoe tena hipaka tanteraka any amin'ny vahoaka malagasy izay mety ho fampiakarana ny arikarena faobe. Ina mety ho paikady ho an'ny filoha sy ny fitondram-panjakana zany hoe terimo fotoana antsika fa za mpahitoekarena ihany ahako anazavan'izay fa ngamba ny ilazako azy fotsiny dia hoe ny tena zavatra ngeza be aloha eo amin'le hoe fitombon'ny arikarena foibe dia ny hoe tsy maintsy atao mihoatra ny fitombon'ny mponina le izy. Eto amintsika zao dia eo amin'ny 2.5 isan-jato na 1 isan-jato eto ny fitombon'ny mponina zany, dia tsy maintsy mihoatra n'izay zany ny fitombon'ny arikarena foibe farafaratsiny zany zany dia mihena le tany le izy eo amin'ny isambatan'olona. Tsika aloha zany tao anatin'izay 2 taon'izay dia efa mihoatra n'izay fa tsy ampy zay anosehana le fiatsaram-piainana eo amin'ny olona, tokony hihoatra n'izay le izy. Zay zany ny ezaka ataontsika hoe tsy maintsy ampandrosoana ny sehatra maro samihafa na eo amin'ny fambolena na eo amin'ny fitrandrahana ny arena ambanin'ny tany fanjonoana ny sehatra maro samihafa misy atao amin'ny firenena mba hiakaran'ny farany zay avo io
tany fitombon'ny arikarena foibe io fa eo an-daniny koa dia tokony ezahana zay ampidinana araka zay azo atao a io fitombon'ny vidim-piainana io raha nresaka zao ianao le hoe fitombona 7,5 ny karaha mampiasa-panjakana dia tena mba nikendrena mihitsy hoe na ao anatin'ny sarotra arytsika amin'izao fotoana zao farafaratsiny zany a dia tsy maintsy tazomina ny karaha mampiasa-panjakana mba tsy hena le izy a ka ampitombona farafaratsiny zay tany fisondrotan'ny vidim-piainana zay latsaka kely ny 7,5 sinona ny tany fisondrotan'ny vidim-piainana eo amin'ny 7 na 7,2 eo le izy. Zao dia taona hoe katry lava le tiawa Zao dia taona hoe katry lava le tiawa